Voalohany indrindra moa zany dia fifandrana mpanao gazety no nanaiky no nasaina satria sambasambako zany zaho nandritra ny taona maromaro tsy dia nanao conférence de presse sahala am'izao ka no nanao an'izao zany tenako dia misy zavatra ho tenenina zany sady afaka mamaly ny question apetraka koa ny tenako zany satria zay zany mpampanao politika vonona hamaly ny fagnantenana zay apetraky ny mpanao gazety satria betabe ny zavatra misy eto miresaka raharam-pirenena sy ny resaka mikasika ny resaka zavatra mitranga any amin'ny district zay misy aloha voalohany indrindra no tena hoe itaitako an'le fiatresika eto satria raha tsara fantatry aloha zany dia Randrianasolo Jean Nicolas dia agnisany sy mpanoritra fanjakana zany zahay le tompo politique tsy GMP efa niaraka taminy foana depuis tam'izay nitondrany zany filoha zany tamin'ny Tete Zamita dia jusqu'à am'izao tondrany fagnovoany zao na dia eto agneragnerany teo moa zany araka tamin'ny Andriamatoa izay nampanohaniny anakay Andriamatoa Hero Sarmapena tamin'ny SVM dia nisy elagnela 5 taona zany fa tsara fantarina zany dia hoe mikasika an'le fividianana bentanana atao betroko atao satria misy ny sy maty valavakipy zany dia mila mbola misy mivoy foana hoe mpanohitra ny député Nicolas Randrianasolo na ny tompo politique GMP tsy zany tompoko fa ny olona zay milaza an'izay moa dia zay olona milaza fa hoe mpiaraka amin'ny fanjakana ao ambisiky betroko no manely an'izany aty ambony aty dia manjary mampisy elagnelany am'izahay samby pomba nyty fitondrana aty raha natao zany moa zany resaka fiarahana amin'ny fanjakana aty raha ohatra ka nanao anazy zay zany dia natsoina zay indépendant député maromaro tany amin'ny arena dia hoe lazaina fa hoe miaraka mitambatra hanohana candidat ray dia samy mandefa olona any amin'izareo any dia fa ny député ny betroko aloha dia sanisany sy voantso tany tamin'ny zavatra zany fa nisy fiarahana manokana fotsiny tamin'ny olo bebe to amin'ny arena dia hoe zay olona mandresy dia amin'ny resaka zao mpiaradia zao dia tokony tsy fampitoritory fa ny anay tao dia betabe no malina ataony zareo candidat zay kotany irimara zay resinay sy nandresy anay fa zay zany araka ny fandarana dia tsy mitory zahay zany fa izy lazan'izay fa miaradia moa dia ny fampitoriana satria tanjona raha ihany manona ny fitondrana zany dia vomalomaly tamin'ny zoma 5 teo zany zahay dia raha dia tany betroka zany hoe nandresy ny olona ny tany GMP tamin'ny tanàna betroka ville dia nandresy zahay zany tao nivoana seni tao ambisiky ny betroka dia nitory moa zareo zany tany Toliara fa hoe asa tagna maro zay nataoko hono dia nanafoanana ny vato zay tagnatin'ny vote mahazo areo zay tsy tokony hidirany bentana candidatko tamin'izay fotoana zay le izy fa zaho député nanao asa tagna maro après le fifidianana fa sy tamin'ny andro fifidianana le zavatra ataoko tamin'izay fotoana zay dia nanao hosika zareo moa zany tsy aramehakosina ny fitsaratany Toliara tamin'ny tribunal administratif satria misy hosika be be nahatonga anay zany nanao plainte pénale tamin'izay fotoana zay dia natao moa zany le izy hoe nandresy ireo zareo tany amin'ny tribunal administratif tamin'izay fotoana zay dia tsy mipetraka teo zay satria be ny hosika zay nataony zareo zany satria misy olona oise zay fa marata ty Antananarivo sy ny vavolombelona zay sy vavolombelona atao betroko atao fa tany ambanivohitra natao vavolombelona dia zay tsy nakalaky satria izy lazaina zay hoe fa miaraka amin'ny fanjakana dia tsy nahakodana dia misy fiasekasela be tao aminay atao tamin'izay fotoana zay hoe tsy faly amin'le valim-pividana tany fetany Toliara dia nitenenay tamin'izay hoe avy aloha fa afaka mitory asika amin'ny conseil d'état dia ino na zavatra misy amin'izao zany dia mivaly ny conseil d'état satria manam-pirofo fa hoe marina ny anay dia nivaly ny conseil d'état fa hoe nandresy zay zany dia efa nahazo le tratasy hoe fandresena zany GGP zany tamin'ny le 5 septembre teo io zany le zavatra avy any ty extrait zany tia avy amin'ny tribunal administratif ty zany ny magnapirofo zay zavatra resako aminareo zay fa hoe nandresy ny GMP fa dia mbola misy any zany sy maty valabakipo satria mbola misy any dia hoe fa misy an'ity aza mpahagambarana fa hoe nandresy ny GMP ty dia mbola manosy bohitanana foana zao dia magnilikiliky manao zavatra tokony so atao zareo aminay manao raha matahora hoe anao zay record de révision zahay anao zao zay zahay tsy manakana nytiny zareo atao zahay fa rehefa kosa fa misy didy tia zay magnapirofo fa hoe resy zareo
zay atao hoe miaradia am'zareo ny tena nefa de elikiliky salana zany fa tsy hainy asolo le zany zay zany le problème amin'ny tany sifirena zay hoe ny olona zay fombanao koa zany mpiaradia aminao koa no atao an'izay de mazary mampitelimoana le zavatra zany raha politika atao samy manao politika iny sika rehetrarehetra io zany fa nefa kosa hoe ny olona zay mba fahitanao hoe miezaka mandeha any aminao hoe anoananao 100% de mbola hanaovana azy toesalama zay zany ataoko tsy mety zavatra zay zany fa dity-piasarany io zay tsy olona manana aksia am'zany hoe conseil d'état zany fa arakaraky ny taratasy hany no mampiasana agny ny zavatra mampalero anay ka noa izy zareo zay candidat nirmana atao betroka atao zany izy nao nahazo an'izany hoe contrôle judiciaire zany de voaprofo fa ton pénal fa hoe tena profena fa nanao usage de faux zareo de zao moa miany dity-piasarana koa mikasika ny zavatra zay zany ny olona eo zavatra angatahako am'zay amikasika an'izay communal zay zany de zay hoe manao ansoavy am'zareo amin'ny arenay zay tsy de izy aby fa manao ansoavy za hoe alohany anareo tagna misy anakay na contre anakay zany mba manaova constatation anareo midina any amin'ny fotony de agntany eo le comportement zay olo toagna anareo sy pare comportementko zany fa ny olona zay lazaina olo zay atao hoe mankaiky anareo zany aniny mba imazonareo any amin'ny fotony efa vita hita izy anany zao fa resy izy anany zao de mba mandehana midigna aloha anareo hoe ahoana comportement ny olona io de ahoana comportement le Nicolas Andrianasolo satria mampalahelo de zao zay olo manao infraction ao amin'ny tapitanana betroka zany manofantokadalana de lazaina fa hoe TGV de io avao zany zavatra voizina anaovan'ny tatitra ty Antananarivo ty hoe io député Nicolas ty TGV fa de ohatran'izao nefa manao business izy zany de olo manao tsy metimety de miazakatsakany aminazy any ka tokony mai zareo zany indrindrindra anareo amin'ny arena zay sasasasany moa fa tsy de izy aby mba magnitany rasegny mahasara anareo hoe ahoana zany Nicolas zany za de miteny anareo fa zao ny miaro fanjakana zato ao amitsika betroka satria mizery le problème vaoko ao amin'ny fotony ao mizery problème fa zay zangatako aminareo foana hoe raha za hitanareo manao zavatra fandikadalana ka manao zavatra marina olonareo reo de mialahana nareo fa za tompy koa za namorona ny TGV atao betroko atao de olona zay kadalany am'izao fotoana zao ny olona TGV namorona TGV atao betroko atao hoe fa voelikiliky atao de zay zao nefa rany de ataoko candidat aloha de lany de inona koa ambonin'izay ka nakay zany de zay foana satria mampisy problème be ao amitsika betroka koa zany zao satria irasika malala zao ny resaka hoe fahatatrarana rongony fa nanaovana ny resaka tambazotra ny resaka mpanao fiarana omby mabetroko zao ka taona ny rongony tratry ny gendarmerie ao amitsika betroka amin'ny fotoana zao mampihena ny resaka asandahalo zany hoe fahatatrarana ny zarongony zany satria efa mihena ny vebena hoe voly de bovide ao amin'ny disika betroka noho nino fahatatrarana an'io de io koa zany azinao mbola mandeha amin'ny lobentanana zay fa resina io koa manao rabaterany koa zany zalahy mandeha meny vola satria ny gendarme sy ny tribunal sy afaka menympoanao rasy reo volatsony de manao rabatera koa mera io mandeha mazakazaka ty amin'ny commandement mandeha any amin'ny prémature manao taratasy mandeha ty amin'ny arena mandeha amin'ny présidence manao doléance nefa olona manao ny asany gendarmerie zay nahatraritra ao ambihalatra zay nahatraritra rongony be da be fa hoe tsy tendreo fa manelingelina zareo de zany ve ny zavatra hisety Madagasikara ny olona manao rasy be no menavahana no mena sasy ka raha ohatra ka tena poro fanjakana tokoa le olona zay bentanana zay faresinay ty zany azinao de tokony tsy hanao ny toetra salama zany hoe olo fahita rasy constatena zany afaka mingavy eo satria zany tonga anakay ny évité ny viva misy ny eto i constaté ny zavatra zany mba hoe ndreo ambony satria télévision zareo io mahafantaran'izao hoe elako an'le fanomezasiny hoe ndao nareo mandeha miconstaté de manao rasegny maty ana sura nareo hoe aona comportement le bentanana ny ala io fa za zany manjara atosikin-jareo zany hoe sy akateany filopenena nefa zay sy filopenena fa afaka mifampiresaka matetitetika hoe miara-miasa de miara-manohana miara-mijery am'ty findroana ty kanefa ny sasasasiny aty zany de mbola manao an'izay fa nikilikilira zay sara fatarako amin'io zay manao groupe parlementaire zay agnatin'ny assemblée ty sy monitra fanjakana zany de misy antony zavatra zay mbaoka re amin'ny vizaminy zao situation zao sy olo folo agnatin'ny findroana tokoa no helikilika atao zay hoe asa atao trano ty sy vita rasy fanakonana zany fitronana ty raha fa zay manolo tanana asika aza de helikilika aza de mino findakoroso tokony koa nareo zany mavaoka mba zay revanareo hoe ahoana ny comportement zany député zany ka noa zany lany député 3 mandat sy n'importe qui zany ny olona sy fidifidy olona hoe 3 mandat excessif zany fa manana an'izay légitimité na hoe manana an'izay reko comportement zay davanandro ka no lasa ohatran'izay zany ka niay zany asipiko zay zany alohany question petraka makay zany mba ahafahako mamary ny zavatra misy eto amin'ny tany sivirenena mety anao ahoana zany nyendriky ny fifidianana olona am'zay zany any mba zany zavatra misy voalohany sara fantasika betroka io zany manana fananana salavoatra zay
satria matetika rehefa teo taloha tamin'ny andro mangamangany zany a zany député tao iry marany tam'izay timany mera tao a de matetika zany a mitambatra ihany rehefa avy eo zany rehefa ohatra famiteny député fa tam'ity zany sambo tao ila 19 a le zalahy le mera tao taloha le mitarika DGV eo zany mila 19 loatra zany anao de sahala amin'ny tazony sambrereo zany le raha ataony na io resaka hoe fanametrahana kandidany zavatra tokony tsy ohatran'izao ny zavatra misy fa am'izao zany miverina aminao ny zavatra rehetra satria izy zao efa tsy amy toerany tsony raha ohatra ka sy manao mikimaky koa zareo tsy fantako fa ao Betroka sisy mpanohitra mety raiky roa ny mpanohitra ao fa ny bentana zany tsy hanohitra satria izy ny député ny miaramiaraka amiko zany azinao folo a tsy hanohitra sur 22 tsy hanohitra zany misy koa ny mera miaraka amin'ny Edgar Zafindrafa zay miaramiasa taminay de ataoko tsy hanohitra koa zany ka ataoko raha fa hoavy ny fidanana sénatorial zany moramora ny anzona vato am'izay district zay feheziko tantanako satria betabe ny conseilko betabe ny bentanàna koa adala koa zany le merany irymara raha ohatra ka icontre ny olona zay alasaky ny fanjakana satria zay ny problème teo talohany satria tsy faly zareo tamin'ny fidanana filopirenena teo hoe nagnino i Nicolas Nasolo zany tantanany resaky fidanana tao am'disque Betroka satria nampy ny président Rajoelina zay tamin'ny fotoana zay de raha nizary nanoana ny tsy tendra Nasolo ndraiky zany ka mbola zaraha mera reo tanao zay problème satria isabotena ka hoe raha ohatra ka sy maharesy ny filopirenena zany Betroka tam'izay fotoana zay zany de hoe agnamesiny hitanao zay sy fa sy tianao soa ny député Nicolas Nasolo zay zany tiandreo plat tam'izay fotoana zay hoe de raha anao effort zao raha nampy ny tena Nasolo naiky tamin'ny fidanana filopirenena teo ka rehefa Andriamanitra moa misy de fa baraka zareo zany zay zany profonera hoe za anisany nametraka an'izany nagnampy ny filopirenena tamin'ny filasan'ny filopirenena zany za tsy za rery any avitan'izany fa ka noho izy ilany filopirenena de Andriamanitra nanao ny zavatra zay fa mécanisme agnisan'ny mécanisme zao a nagnampy azy mba ahafahana mba hoe ho marotoera am'izany hoe fahazoana ny fahefana zany ka zay le politikiko za tsy mpanao politiky sanana fa mizery hoe inona zavatra réalité za rehefa hanaona olo a tsy hanao zavatra hafalifaly loatra za fa za zay manao hoe franc-parler miteny zavatra sy tiako hoe zao zavatra sy misy na ny mpitondra aza da afaka sécurité afaka loatra na de mpanao fanjakana zany zao eky sara tamin'ny avenir zao mampianaka zany misy zavatra ataon'ny PM tamin'ny fotoana azy tsy tiako de tenenako masomaso ny filopirenena izy hoe tsy mety zavatra ataonao fa sy falinao raha manona fanjakana araky ny sasany de hoe miteteka fotsiny zany zao ny zavatra tokony sy ataon'izay na misy langaziny mpanao politika namanay sasasasany zao de hoe sahala magname fo magname zavatra sy nagnarano filopirenena zany de teneniny aty hoe miosano amina filopirenena 3e mandat azo eritreretina zany fa tokony sy am'izao na avy de teneny zany fa satria manjary mandika lalagna zany satria agnatin'ny lalam-panorenana article 63 zany izy na agnatin'ny ary de hoe be mandat ny azo ataon'ny filopirenena mandat eto zay zavatra agnatin'ny lalagna lalam-panorenantsika zavatra zay ka de misy ny hevitrehevitra isika hoe sy misy atao ohatran'izao zay zavatra sy tokony déclaré satria anao mpanao lalagna ato anao mpomba fanjakana tsy anao misy ny tokony avy de déclaré zay am'izao fotoana zao manjary magname teny maro ho an'ny filopirenena zany sahala amin'ny hoe président république magnerika an'le olona manao ny tena sahala am'zany tsy azo tokony atao am'izao fotoana zao satria agnatiny rasy loatra koa anao raha ohatra ka disy misoleka amin'le patronao sara misoleka amin'ny patron fa ny langage tokony tenenina filtrena zany fa manjary sahala amin'ny hoe président république nanao lalam-panorenana io ne tamin'ny Tereza Mity de izy koa zany terenao zany sahala amin'ny hoe nagnerika anao miviole ny constitution ataoko tsy mety am'zay zavatra am'zany fa hoe politique natao hoe azo atao eritreretina zany raha ohatra ka hoe atao discrément le zavatra zay gn'atao politique ahoana ny fomba ahafahany hitaterana an'izay zavatra 3e mandat zany 4 mandat na 5 mandat azo atao azo eritreretina zavatra sahala am'zany fa sy am'dijanao zany de sahala amin'ny hoe magniraky sahala aminao hoe anao ambony lalagna fatary fa asika mpanao lalagna asika koa ambany lalagna daholo rehetrarehetra de araky miteneniko mindraindray matetetika hoe mahagaga izy ty fa sahala amin'ny hoe ny lalagna ambanin'ny politiky tre misy lalagna tena fahafa resaka politiky ka zay ataoko andronao zany ambavako lelako fa misy zavatra tokony savy limitena zavatra tokony tenenina hoa raha fagnano politiky fa sy de hoe ilaina le filana 19 amin'ny patron raha de mbe constitution apetrakinao agnamiko ty zavatra ty de hoe fa misy zany mpanohitra zany de efa mivoy am'izao hoe fa mahitreritra zavatra rasy foana amin'ny zavatra mitrango amin'ny France ao satria sika hoe mbola zanany français ho
hoe nanongana ny PM ny français zany député de hoe mety hisy fitrakana ty Madagasikara aza maniry an'izany sika de hoe misy ny destitution filoham-pirenena zany eo France de hanao an'izay ty Madagasikara aza maniry an'izany asika raha vrem-pana politika anao za mieritreritra an'izany satria manabotry ny vahoaka telopolo tapitrisa misalam zany am'izao situation sika zao tsy afaka anao zany eritreritra zany sika fa raha ohatra ka tena vonona sika hoe tena hoe ty Madagasikara ty hoe mahita ny fahasianana vahoaka malagasy de aza mieritreritra an'izany fa sy ny filoham-pirenena Rajoelina misy no hanana fahavoazana am'izany na de sika mpanao politika mivoen'izany azonao mety asika mety mihina ny vady aman-janakisika fa epaky araky ny teneninao hoe sahirana ny vahoaka malagasy vo maiko apirapira ny zavatra mahazo vahoaka malagasy raha ohatra ka hoe avy aty amitsika ty ny vorisy ny français eo fa aza mieritreritra zany satria raha tena tia ny vahoaka malagasy tokoa anao sy roitina ohatran'izany ny fanaovana politika eto amin'ny tany sy firenena agnaty katrena isika am'izao fotoan'izao maro ny mponina sahiry eto amin'ny tany sy firenena sy afaka ilaza ny fanjakana fa hoe miamina ny Madagasikara milamina ny vahoaka malagasy sarasara fantatsinareo fa zay na vaoko namana mpanao fanjakana sasasy anao hoe aza de mena olitra kontra loatra ny filoham-pirenena raha anao conseil ny filoham-pirenena anao zany azanao matetiky masasany hoe tsy mahazo ny filoham-pirenena na de za tsy mahazo anazy kanefa kosa sy vahaolana zany mila 19% aminazy hoe miteniteny zavatra tokony sy fitenenana zany satria magname olitra kontra anazy zavatra sahala am'zany zany manao izy hitapony fitapirena fa manao izy eny hitam-paso zany fa arakaraky ny zavatra teneninao ihany koa zany azanao ny zavatra ataonao afaka tenenanao fa sy avy de hoe magname conseil zavatra sahala am'zany zavatra tokony apidikady sy mety amiko zany politika fa mahoaka sika mpanao fanjakana mba misy limitena ny zavatra apitaina amin'ny vahoaka manerana zao tozona manera Madagasikara mba ahafahana mba hoe ampisy ny sy tabataba andreo namina zay fa manana eritreritra contre ny fanjakana ty satria manjary midigidrambo zany azanao ny mpanohitra raha ohatra ka anao zany miteny zavatra tokony sy voafe satria agnatin'ny lampanirena fe miteny hoe aha tsy azo atao ny milasaka fagnitelina agnatin'ny lampanirena de anao avy de fa midéclaré an'izay hoe tokony mangataka ilasan'ny filoham-pirenena am'izao sy zao misy taktiky ny tokony anaovana teny zany fa manjary de fa manjary magname singan'ny filoham-pirenena daholo ny mpanohitra na reo masondreo comité international reo zany mijery ny zavatra zay fa inona ty ny filoham-pirenena fa magneriky an'io za tsy esy filoham-pirenena magneriky ny zavatra zay ka mipody amin'ny teniko fagnondroany zany za hoe misy zany miteny sasany moa zany hoe mikasakasaka fitsarana gauche à droite io tsy raha fantasika nefa ny filoham-pirenena ke niteny vetivety niona tamireo CCM reo hoe sy mizabazabaky amy raha fitsarana za hoe ka zay misy zavatra be de be andany de hoe salamalakasy samy resaka amy communalité zaka amin'ny fotoa zay raha anao pression ny filoham-pirenena zany hoe aza nanina ka na député national zay GMP io ha sy lany ange io fa zay iprofonao zany fa ny filoham-pirenena sy miditra agnatin'ny resaka hoe fifidianana sahala amy communal zany satria hainy fampanona anazy zany zao fa misy le ambanabana ty zany azanao pody amy teniko taloha zany eo magname ohatra kontra anazy de miteteky foana hoe resony ka dany député national zany kola za tsy manino za tsy manino fa manjary terenao zany akalainao azy mitady fahavalitsony fa betabe ny contrat sika ambadika any fa sika atao koa aza manao valalakara zay zavatra misy hoe ka manao valalakara sika zay pouvoir fanjakana araky teko teo hoe ny asa atao sy vitan'olo raiky asa ty fa sy misy fanampinaky de mahakasika an'le sy mandrikalema mpananan-keriny sy mialatromby ny resaka rongona fa laza teo moa zany ina ny tena mety mahatona ambadika an'izy reny misy resaka politika ve sa tena hoe le sy politique zany a fa ny mpanao firanongony sy ny firanahomby zany azanao matanjaka région zareo zay olo tonga amin'ny district ny betro koa zany na autorité civile na autorité militaire de namanjala mana région rasy reo zany namany zany de ina raha ataony zareo zany hoe ampediny zany gendarme sy ny procureur amy député de variana foana zany le raha koa zany miady aminakay foana nefa za sy tokony edendreo zany mba masoasany zareo e de io rongony io ihany fofotra ny resaka sy mandem-palemana ka raha fa tonga ny commandant brigade sy commandant compagnie betroka ty zany sy ny procureur vaovao sy ny OMC reo efa anteneniko hoe tandremo sy tatin'ny région mafia izy ny mafia mpanao firanahomby halatromby sy ireo mpanao firanahongony sisy teto Madagasikara nge natrasy rongony betabe zany akoatra ny opération zala fa betroka nanao zay ny commandant compagnie betroka vaovao io de amizay zany halandreo satria mandelingelinandreo le commandant compagnie sy ny commandant brigade de angatahana taratasy affectation hoe ataon'izao arasina de mandeha le vola ka raha manontany an'izany ianao hoe ino mahatonga ny resaka sy fandram-pahalemana atao betroka atao sakana miainga amy resaka rongony io zamana io nakalabisy zay natonga ny mpanaovana bibiny mangala savarira manampadoan'olo manao
avy am'rongony ihany anao fe olombelona manasaina ve dia anapaka voson'olo maika fotsiny fa fifona davada madomelona mahatonga an'izany ka mila fongorona io zay zany question père matamiko sy présidence père mataminakay fa maninona moa izy olongony io sy voafeny tany filaminana reo zala reo varina miady aminakay foana depuis fa firenenako an'io de mazary voapanga za hoe lamany dahalo fa masibasy dahalo manano zao constateo zany solako na lehibe ny gouvernement zany constaté an'izany agny tany rasegny complet zay vo izy vony resaky tamiko hoe kaisy Nicolas ny rasy fa sika atao koa ny tena misy rasy satria nagnaty ady izy mikasika anakay hoe ahoana mahatonga sy agnomeranareo resaka rongony io sy resaka VB io zao zany ny rongony tratra am'izay koa sy ny manao halatromy tratra de miazakazaka ty koa ny mpanao rasy mandeha mitory ty amy primature mitory amy gendarme mitory amy tribunal de tsy raha tahazovana le mpanao rasy fa efa soan'Andriamanitra aloha fa ny lehibe aty ambony aty efa signarevana daholo de fa miverindalana fa zao moa zany le olona zay nanao ataky kazeriny gendarme teo anakafy nitory gendarme izy koa nitory gendarme de zao vao sambotra ao izy de tapitra fonja zay sorako amy fisarana ao bitroka zay satria ny olona nao dahalo koa zany nitory gendarme tenao zany mazavatra sy misy any zavatra zay hoe olo zay manao sy mety ny mitory gendarme mitory tribunal